marika ravalomanana novavaka manova zavatra. Alatsinainy ny Pentekosta natrehan'ny olona tao anatin'ny fahasaranana ary ny tsy fisimboly. Herinandro fanahy masina tsy ara-dalàna ny fanakatonana ny fiangonana hoy Pasteur Roger Randria Misata. Tokolasy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana indray nitsodiako ny tokantranonao amin'ity arivariva ity tonga sondrainao ato anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Fa tokony anankina mandrakariva ny fiainany eo ampelantanan'Andriamanitra ny malagasy rehetra ka andray ny fanahy masina izay nambaran'ny filoha Marika Ravalomanana raha ny arahaba ny vahoaka malagasy no ny fatratrarana ny andro ny Pentekosta omaly teny amin'ny trano fonenany arao ny fanetetiana mikasika izay. Hoe aminareo hoe ain'Andriamanitra mandamina ny zavatra rehetra sy mandindra ny zavatra rehetra ary efa mikatsaka tokoa izany fanahy masina izany tsika dia ho tonga izy ary Andriamanitra amentsika fo vaovao fanahy vaovao no omeny antsika ary ho diovina amin'ny rano isika dia dio ary efa madio isika dia malala fa izy tokoa ilay mpanadio antsika, izy no Andriamanitsika. Koa dia isika rehetra izay tonga manarika an'ity izay fotoana natokana manokana mba ankalazantsika an'izao Pentekosta izao dia isorana ihany koa tsy ny amaroantsika ny avitsitsika no inona fa raha misy mivavaka natrehako na roa na telo dia hoe voany ao amin'ny tombo. Raha dia mitondra ny ray aman-dreny koa isika izay nitondra n'izany fantompovavahana izany misaotra ny izay nanampitsika koa tao amin'ny zava-maneno Andriamanitra izay tsy mahafoy antsika hatramin'izay ny momba antsika mandrakariva ka dia miarahaba antsika avoaka malagasy ihany koa aho amin'izao natratrarantsika ny Pentekosta izao azo miverina ho sakana ho antsika mihitsy akory izany hoe fahasarivana. Fa tao amin'ny Bazilika Saint-Pierre no nanaovan'ny Papa François ny lamesa lehibe ho mifankahirezana ny kristianina ny andro ny Pentekosta omaly. Andro ny fampiononana izao io ny lohahevitra lehibe no resahany sy nitondrany afatra ho an'ny mpino. Arao ny fanedadiana nataony ando miaridina eo amin'ny rindrantsany andry rakoto malala. Teboka telo lehibe no nitondran'ny Papa François fampahirezana ny mpino kristianina anatin'izao fankalazana ny Pentekosta izao. Voalohany amin'izany ny hoe monina amin'izao fotoana izao. Nanafatra farany rehetra ny amin'ny tokony anaovan-tsoa mandrakariva eo amin'ny fiainana ka hitera-bokatsoa amin'ny hoavy. Ny fanahy ihany koa dia mandala sy mampirisika ny rehetra irahina hoenty manasaraka ireo firian-kevitra samihafa. Tsy azo tsontsoniavina ihany koa anefa ny fametrahana olo alarana an'Andriamanitra eo amin'izay atao rehetra. Ny fiangonana ho izy dia tsy fikambanan'olombelona fa tempôly ny fanahy masina. Andao ataontsika eo amin'ny toerana voalohany Andriamanitra io no namarana ny afatra omaly. Fa fotoan-dehibe eo anivon'ny fiangonana sy ny fiainana kristiana ny Pentekosta fotoana izay nidinan'ny fanahy masina tamin'ireo apôstôly sy ny mpanaradia an'i Kristy 50 andro taorian'ny Paka izay nitsanganany ho velona. Loha hevitra lehibe no raisiny teo anivon'ny foibe FGKM tamin'ny alalan'ny filohany ny pasteur Irako Andria Mahazasoa nentina nankalazana izany hoe loharano-kery ho amin'ny fankatoavana ny fanahy masina. Mbola iando miaritiana sy andry rakoto malala hatrany. Ary ny fanaiko no ataoko ao anatinareo ka tonga nareo andeha araky ny lalànako sy hitandrina ny fitsipoko ka anarakay. Io ten'Andriamanitra araky ny voalaza amin'ny soratra masina Ezekiela 4:30 andininy 7:20 io no teny nentina nankalazana sy nampahirezana ny mpino kristianina eo anivon'ny fiangonana FGKM ny Pentekoty 2022. Loha hevitra telo lehibe no nivohitra tao anatin'izany ka nitondran'ny filohan'ny FGKM afatra ho an'ny mpino kristianina rehetra. Ny fankatoavana ray grama dia sarobidy lavitra no ny fahalalana ray taoniny ny amin'ny soratra masina sy Andriamanitra. Tian'Andriamanitra hakatoa azy isika fa tezitra izy raha tsy mankatoa azy isika. Zay ny antony fahababoana ambaran'i Ezekiela eto. Tsy efa tsika samy rera nefa izany
ny fikasano ny fitiniavanao samy rery tsy ahefa an'izany akory ka nomeny antsika ny fanahy masina efa tena nomeny zany fanahy masina zany dia tena afaka manafiheri zany fanahy masina zany tena afaka mitarika amin'ny fankataovan'andriamanitra zany fanahy masina zany ianao manaiky handray azy marina no ilainy ianao manaiky hotariany marina no ilainy ianao manaiky hampaharetiny marina no ilainy fa rehefa manaiky ianao araka le tia manao fanahy masina zay tarianao ny zanak'andriamanitra za anaraka anao tsy aditra araka izany tsy tokony handalo fotsiny eo amin'ny fiainana amin'ny mahakristiana ny pentekosta afaka kosa anovozana hery sy fanahy masina hoentina miatrika ny fiainana sy ny fanaranan'i Kristy raha tsy ahivina fotoan-dehibe eo anivon'ny fiangonana sy ny mpino ny pentekosta fotoana nahaterahan'ny fiangonana tamin'ny dinan'ny fanahy masina tamin'ireo apôstôly sy mpanaradian'i Kristy 50 andro tao aorian'ny Paka izay nitsanganan'i Kristy ho velona fa ihany koa mariky ny fiombonana amin'ny tompo matetika mariana amin'ny afo voromailala ary ny rivotra izay mariky ny hazavana ny hafanana ary ny fandriampahalemana atsiarovana ny nanaovana batemy an'i Kristy no mariana tamin'ny voromailala ihany koa iverenantsika eo izay vaovao izay rehefa avy eo fandelo tanterana aminao ny fivoaran'ny valan'aretina coronavirus eto Madagasikara tamin'ny omaly izay nivoaka tamin'ity androany ity enina indray ireo maty ka ny efatra tamin'ireo dia teto amin'ny faritra Analamanga ray tao Mahatsatra ambony ny ray kosa tao Atsimo Atsinanana mahatratra 770 kosa ny tranga vaovao atao anatin'ny fitiliana 170 vita izay mitsinjara toy izao 470 teto Analamanga ray Atsinanana telo tany Diana efatra Mahatsatra ambony ray Tamboeny 12 tao Vakinakaratra ray Menabe enina Bongolava ray tany Anosy telo Iorombe roa kosa ny tany Itasy misy 550 am'zato kosa ireo voamarina fa sitrana omaly 270 kosa no mbola manaraka fitsaboana ary ny 770 amin'izy ireo no anatin'ny forme grave na ilay tranga mampiseho fahasarotana fa samy manana ny fomba nanamariany ny fetin'ny pentekosta sy ny alatsinainy ny pentekosta avokoa ny sampianakaviana raha ny teto andrenivohitra no resahana maro ireo ny safidy ny ijanona tany antokatrano ateo ihany koa anefa ireo nivoaka nitondra ny vady aman-janany na ndendeha na dia teo aza ny fahasaranana sy ny simbola teo ampelantanana maro tamin'ireo olona moa ny fampitoana teny Analakely teny tamin'ity androany ity miala ranombana ateo am'rindra-tsary sy sary ny Mateo Prince eo ny fipetranapetraky ny fitondram-panjakana amin'ny tsy fahafahana mivoaka ny faritra Analamanga no ilay valanaretina Covid-19 nanampitrotraka ihany koa ny fahasahiranana iainan'ny isa-tokatrano ka maro tamin'ireo olona no nisafidy ny alavoly teny Analakely sy ny manodidina teny androany nambaran'izy ireo fa tsy nisy ny vola natokana ho an'ity fetin'ny pentekosta ity saingy kosa miezaka manome fahafaham-pony ankohonana amin'izay misy eo ampelantanana ny tsirairay zay izy zao mivoaka aty Antananarivo mihitsy any Bobo any zay mipetraka dia mba mivoaka kely fa sy tena hoe mandeha lavitra be akory eo amin'ny resaka rabola zany tsy dia hoe nanomana be hoe ty fa juste hoe zany hoe ampifalifaliana ankizy fotsiny dia zay dia teo ampelantanana nampiasaina dia le hoe tsy afaka nivoaka tsy nampaninana ihany satria mba nisy fotoana nakaina tao an-trano fa androany mba nanararoatra kely nandeha mba hoe andeha hijerijery tsena nefa midy daholo indray ny magasin dia natao tamin'izay napety azy teo fotsiny izany fa tsy tena hoe misy hoe fety be manao hoana tsy misy fanomanana zay ary tsisy sakafo fa mandehandeha fotsiny anao kiva tsena kely tany an-tanàna dia hoe andao hijerijery rano aty Analakely dia tonga izay ny olona zany sahirana amin'ilay fiantraikan'ilay aretina ie dia zay mahafinaritra fotsiny natao ie mba mampifalifaly ny vady aman-janaka tsy nieretra hivoaka aloha fa hoe mety kodineta faritra Analakely dia mody rehefa harivariva anisan'ny fotoana hitadiavan'ireo mpivarotra vola ihany koa ny alatsinain'ny pentekosta velotaraina avokoa anefa ny ankabeazan'izy ireo fa tsy mandeha ny tsena na ho an'ireo pakasary na ho an'ireo mpivarotra tsakitsaky sy hany-masaka na ho an'ireo mpivarotra legioma varotra vanjo mandehandeha nefa tsy malaky mihoatra ny 5 kilao nefa izay maro be ny ray trano vidiny ny sondra be 4 kilao tamin'ny herintaona 500 sy roa izao efa tamin'ny enina zao ny ala tany an-trano mbola misy an'io tamin'ny herintaona izy mandehandeha kokoa noho izao na hena mihitsy izany ny tamin'ity no ohatry ny isan'andro satria tsisy tena mihitsy fa mangina mividy tsy dia betsaka tonotony tsirairay tonotony izany fa tsy tena hoe mandeha be ohatry ny isan-taona matahotra an'ilay aretina ilay olona dia tsy mety nanamanga antsika raha ohatry ny anay aloha
Faty aloha tsy dia misy ihany raha fa lany ilay entana. Ao anatin'le Covid-19 dia tena tsy misy olona mitsangatsangana vola raha teo moa efa tsy misy. Tena tamin'ny hatramin'izay rehefa fetoetra rehetra nanomboka roa taona anakaty izany nanomboka tamin'ny 2020 mandrapatonga an'izao tsika amin'iteny izao tsy misy tsisy ninona mihitsy. Pôzy azo lazaina hoe pôzy roa telo eo izany isan'andro izay sisa ny azo alaina. Azo alaina mpakasary tsirairay. Ilay olona zany tena hita hoe tena sahirana tsisy asa atao mihitsy ilay mpakasary zao. Fa dia zao hitanareo zao hoe mandehandeha fotsiny ilay olona dia tiaka sara izy tsy manam-bola. Ny tenana legioma aloha zao amin'izao dia mangingina dia efa mifakana azy eny an-tsena lafo. Raha noharina tamin'ny fety tamin'ny heritaona zany izy dia tena very avy sasaka an-tsena. Tena tsisy mihitsy zany na mpitsangatsangana na mipetsena zao lasa tena tsisy tena hoe mangina zany zao hoe ty atsena ety amin'izao. Karoty alaina 500 zao lasa 700, lasa 5000 ny kilao nakana azy eny an-tsena. Dia efa lalana 500, alkovera zao lasa 2000 ny kilao eny Anosibe. Dia ny alkovera alaina 200 sy 1000, 500 sy 1000. Vaovao ny fanatanjahantena kosa indray mpitarika club iray eo amin'ny taranja basketball no niresaka taminay tamin'ity androany ity. Noresana nandritra izany ny avolenta ny mpilalao malagasy amin'ireny lalao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ireny. Arora ny fanidina eo amin'ny sary Sindratsany Toky Ramarla. Nanao fifananana iraisam-pirenena roa isika malagasy tamin'ny taranja basketball tamin'ity taona ity. Lavatra nanefa isika tamin'ireo lalao ireo na dia vazo lazaina azy fa efa midingana avo. Dia tsy ampilalao ara-piralahiana maro isika malagasy hoy ny mpitadana club iray eo amin'ny taranja basketball. Ny dikan'izany ny effort ataona ny lava eto amintsika mihitsy ary ny fanerentsika mpampianatra mpanazatra an'ireo lavareo hianatra baskety. Zay zany ny tena tsy ampy satria rehefa mambany eo zareo dia tsisy solution, tsy afaka tsisy solution fa le ranahy basket ry zareo le différence na 10 cm mety feno ihany. Fa ny olana zany sady fotsika amin'le ao ambany no tsy amin'ny basket. Any angamba nataontsika hoe ezaka angeza be tsy maintsy ataontsika fa ny aty ambony tsika manana olona kely be may baolina fa ny fanontaniana zany dia zao hoe reo olona lavalava mety 90 no miakatra reo tokony hipitipitika, tokony hay baolina reo tokony fa tsy ho hijanona pivot statique be ohatran'ny mihefitra ny tena no 2010 zay izy dia rehefa tonga eto izy mety zay satria ny adversaire eto mitovy aminy fa rehefa any ivelany izy dia tsy mety fa mbola lavitra zany lalana zany resako ohatrany izy mora fa sarotra izy satria ny anentanana an'ireo zalahy reo aloha inona ny motivation ao anatin'izay manao sport eto amintsika ve ho resintsika lahatra daholo ny lava matanjaka anao sport zay ny anankiray. Fa ny anankiray koa dia zao rehefa andeha championnat national tsy hanana 2 mètres adversaire izy aiza raha ny appliqueny an'le zavatra nampianariny ohatra zao ny fatao rehefa micontra amin'ny 2 mètres nefa izy pendant ny match rehetra nataony tsy nicontrata amin'ny 2 mètres izy na indray mandeha ary. Zay zavatra zay zany tena ngeza be ary tsy misy afatra ny fanohizana mivoaka ihany. Mila manana patience tsika. Ilaina araka izany ny fanohanana maro isan-karazany avy amin'ny mpitantana sy ny mpiara-mombonantoka. Lavidavitra ny lalana mila fahatongavan-tsaina ny mpitantana dia mila fahaizana mampita ny mpilalao hoe zao ny tanjona fa mila mazava tsara koa ny tanjona ve anao Afrika misy ekipa tsy mieritreritra Afrika ny tanjona, misy mpilalao tsy mieritreritra zany ny tanjona. Donc sarotra ao aminao ny motiver olona tsy lalao amin'izany satria mbola tsy tena netsika mbetôl zao ohatra tokony tany Afrika tamin'ny 2019 dia noho ny antony be dia be dia tsy lasa dia naneto amintsika raha zany tsy régulier akory ny fandehanana mivoaka dia zay ny teknina zany rehetrarehetra zany tokony rassurena ny ekipa. Raha rassurena ekipa fa zay champion dia mandeha dia mety miaty kokoa. Fa zao zany mety champion dia mbola tady billet dia tady inona dia tady dia zany hoe lavidavitra le izy nefa tsy natao mahakivy fa ny voalohany indrindra aloha dia amin'ny mahabasket anazy dia ny fikotranany dia ny motivation amin'ireo ankizy mikotra an'ireo zany any angamba ny tena hitako hoe voalohany indrindra dia inona moa zany fa dia miandry ny fanohana ny rehetrarehetra an'ireo mpilalao ireo amin'izay afaka manohana anazy mba tsy teny tsony ny olona hoe fanao basket nefa dia hoaiza. Ny vaovao tapatapany kosa indray ny aliny alahady ifony alatsinainy ny Pentecoste teo dia raikitra ny fifampitifirana teny Atoby Fokotany Mamory Ivato commune Talatamaty district Nambohidratrimo. Jiolahy efadany Sarotava ny anka tambohan'olona no hitany zandary avy amin'ny sampana platsaka Anerinena
eskapara ivato nanao fisafona amin'ny alina teny antoerana raikitra avetramo moa ny fifampitifirana ka ireo jiolahy nanomboka izany tafaporitsaka ny azo ny anavaratra andrefana ireo jiolahy naveran'izy ireo ny bas kalaknikov ary niaraka amin'ny tranom-bala 3 sy bala 7 isa misokatra amin'ny fanedadiana makasika ity tranga ity sy ny fiavian'ireo fitaovam-piadiana nampiasain'ireo olon-dratsy ka ny brigadiny zandary talatamaty no miandraikitra izany. Fa aretina maro ireo vehivavy miaina miaraka amin'ny faharovitany tatavy na ny aretina mamany lava eto Madagasikara efa mananika hatrany amin'ny 5 alina mahery ireo voany amin'izao fotoana izao izay tsy vitan'ny efa marary fa voaelikelika ihany koa eny anivon'ny fiarahamonina voka-dratsy avy amin'ny fahasarotana eo am-piterahana tsy voaray atanana ara-dalàna ny aretina mamany lava mitera-doza ho an'ny fahasalamana kanefa azo sorohana tsara amin'ny fanantonana mpitsabo sy tobim-pahasalamana ity aretina ity ankalazaina isa-taona ny 13 Mey ny andro iraisam-pirenena ho fanafoanana ny aretina mamany lava ny zon'ny vehivavy dia zon'olombelona aok'izay ny aretina mamany lava izay no loha hevitra nentina nankalazana izany. Fatoerana mifefy tamboho ny fasan'ny Fraisapo etsy Mandrosoa commune Anosiala district Anambohidratrimo ka vavahady-tokana ihany no afana miditra ao anatiny akory nefa ny fahagagan'ny fianakaviana iray raha tonga andevina atao izany raha nahita fa ny simba ary misy lavaka natao andevenana ireo faty tsy misy saro ny fasana potika ny beton manarona izany samy naneo ny heviny makasika izao tranga izao moa ny olona sasany atao ireo milaza fatombanana ireo mpangalatra vy no nanao izany atao ihany koa ireo nanambara afakaboraraka ny fanaraha-maso ary tsy misy mpiambina ilay toerana matoa misy mangalatra tahaka izao. Amaranantsika kosa iray ny vaovao tapatapany dia ny farana teo amin'ny dingana amin'ny ampahifadalana ny dia ny fetra raha tsy miziva amin'ny fiadina ny tompon-dakany Afrika ao amin'ny taranja judo izay no tanterahana any Dakar reny vohitry Senegal nanomboka tamin'ny 20 Mey 2024 lasa teo. Nanana judoka misy 5 mianada isika iteto Madagasikara tamin'ity fiadina ny tompon-dakany Afrika 2024 ity izay nahitana any Miray Andriamfe latsaka ny 12 kilao sy narindra rakoto vao teo amin'ny skajy latsaka ny 17 kilao ary samyraraka tamin'ny andro voalohany avokoa. Arak'izany dia tsy nisy medaly azo Madagasikara tamin'ity taona ity. Ho an'ny onge kosa ny 3 amin'izy ireo afaka andro maromaro andray anjara amin'ny fiadina tompon-daka maneran-tany amin'ny taranja judo io izay ho toto-tsaina ny 9 hatramin'ny 13 Jona 2024 ao Budapest renivohitra. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray tafiakatra 3 hetsy ireo matin'ny Covid-19 any Inde amin'izao fotoana izao ao anatin'ny iray monja moa dia misy 4,000 mahery ireo namony Inde raha mahatratra hatramin'ny 2 hetsy mahery ny tranga vaovao voasikajy ho larana fahatelo amin'ireo firenena nahitana tranga fahafatesana be indrindra maneran-tany aorian'ny États-Unis sy Brésil moa ity firenena ity ankehitriny mitatitra amintsika izay vaovao izay ny namana mpanao gazety Iando Miartina eo amindrindra tsara ny Mateo Prince. Arana fahatelo maneran-tany ahitana ny tapa-fatesana be indrindra vokatry ny Covid-19 i Inde amin'izao fotoana izao aorian'ny États-Unis sy Brésil. Raha ny tatitra dia efa mananika hatramin'ny 3 hetsy mahery ireo maty vokatry ity aretina ity. Raha tafakatra 20 tapitrisa mahery ireo mitondra ny tsimikaretina. Tato anatin'ny herinandro maromaro voasikajy ho isan'ireo firenena ahitana tranga be indrindra i Inde atao anatin'ny 420 ramonja misy 450 sy 704 ireo maty efa nahatratra 720 sy 504 zany tamin'ny alarobia lasa teo. Vokatry io tsy maraka intsony ireo hôpitaly sy toeram-pitsaboana indrindra ireo fitaovana fitsaboana toy ny oxygène sy ireo fanafody tena miasa iadina amin'ny divalana aretina ity indrindra moa ireo toerana andevenana izay efa tsy maraka intsony ny fahamaroan'ireo maty any an-toerana. Raha ny antotanesana voakany OMS tany ny sampandrara maneran-tany momba ny fahasalamana dia efa mahatratra 3 tapitrisa mahery ireo namoiny ainy raha toka manodidina ny 70 tapitrisa ireo tranga maneran-tany.
Fataorian'ny fanambarana nataony teo anivon'ny foibe ny fiangonana ho an'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ny zoma 4 ny volana May lasa teo, izay nilaza fa misokatra ny fiangonana FJKM rehetra mandritra ny herinandro ny fanahy masina nambaran'ny Prime Ministre nandritra ny kabary moa tamin'ny alahady lasa teo, nefa fa mbola mikatona tahaka ny toeram-pisotroana ihany koa ny toeram-pivavahana rehetra manerana any Madagasikara. Nitondra ny fomba fijery ny mikasika izany indrindra moa androany ny pasteur Roger Randriamsata mpitandrina eny amin'ny fiangonana 70 hektara FJKM izany. Miala Raronombana sy Mateo Pressy. Na dia tsy anisan'ireo toerana voatondro misokatra sy afaka mamororona latsaky ny zato aza ny toeram-pivavahana dia saika nisokatra ihany ny ankabeazan'ireo fiangonana FJKM teto Antananarivo tamin'ny herinandro ny fanahy masina iny, ka anisan'izany ny FJKM tetsy amin'ny 70 hektara. Tao anatin'ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra no nanatanterahana izany. Nahagaga ny mpitandrina ao amin'ny toeram-pivavahana iray io anefa ny fisiany didiny laza ny fanakatonana ny fiangonana hitandrema ny zoma lasa teo. Ity farany izay nilaza fa tsy ara-dalàna ny fanakatonana ny fiangonana indrindra tamin'ny herinandro ny fanahy masina nanomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma teo iny. Tsy ara-dalàna sady amiko dia acte blasphématoire. Marina fa misy ny antsoina hoe urgence sanitaire. Fa tonga ny fotoana ny tenin'ny Prime Ministre fa misokatra ny zavatra sasany dia mamory olona fa tsy mihoatra ny zato. Marina ny Prime Ministre fa nilaza hoe afa-tsy ny fiangonana sy ny moské ary ny bara fa niratsirana ny fiangonana ny fandraisako azy. Magaga hoe maninona tsy mahazo rappel à l'ordre daholo ny polisy rehetra fa teto amin'ny 7e arrondissement ihany mahazo rappel à l'ordre manakatona fiangonana. Dia zomana mahamaranana hoe anaovana faraisana fanasan'ny tompo fa efa tsisy ihany ny Pentecoste dia sotasotaina fotsiny tsotrala izy. Nambaran'ity mpitandrina ity ihany koa fa mahaleo tena ny fiangonana araka ny lalàna misy ka tsy tokony hojabahany fitondram-panjakana ny fanapahan-kevitra raisin'izy ireo. Voalaza mazava anaty lalam-panorentina fa misaraka ny fahefan'ny fiangonana sy ny fahefan'ny fanjakana. Ao amin'ilay ordonnance 62-117 article 40 dia milaza tsara fa l'église se gouverne en elle-même. Izany hoe ny fiangonana dia mitondra ny tenany ny fiangonana. Iveriko fa fahendrena be nataon'ny Baronimpiandraikitra Foibe FJKM. Tsy nampiasa loatra ny fahefana io izy raha ny tena marina fa azo nampiasaina io. Fa rehefa ny teny ny fanjakana hoe mahazo mamory olona tsy mihoatra ny zato dia namoaka n'ilay fanapahan-kevitra izy. Mampatahotra ilay izy fa sao misy resaka politika ao ambadika. 3 volana latsaka izay no nikatonan'ireo toeram-pivavahana. Tsy nisy ny fangatahana rakitra tamin'ireo mpivavaka na dia anisan'ireo tsy nahazo fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana azy ny fiangonana araka ny voalaza ny ity mpitandrina ity ihany. Tsy mila piaro ny fiangonana ho hiatrany izy fa mahay mitantana ny volany. Milaza ny amoaka fanambarana mikasika ny raharahanam-pirenena amin'ny ankapobeny izay hita ho tsy mandeha amin'izay laony moa ity mpitandrina ity. Fa afaka fotoana fohy izay dia isy indray ny fionana eo amin'ny mpikambana anatin'ny gouvernemanta sy ny solombavam-bahoaka. Nanizingizina ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoherana androany fa ny fionana mivantana no ilain'izy ireo fa tsy visio conférence. Germain Menjanary manora Andre Malala. Tsy kilalao ny fitantanana firenena sy ny vahoaka malagasy ka ilaina famatorana hoy ny solombavam-bahoaka Todosoa Andriamampandry. Tsy ho ela tokoa manko dia ho tanterahana ny fionana eo amin'ny mpanao lalàna sy ny mpanatanteraka. Raha ny vaovao azy farany anefa dia amin'ny alalan'ny tafa ampitain-davitra na visioconférence no anaovana izany. Ny solombavam-bahoaka sasany izay efa nitaky ny fionana mivantana satria ilaina izany. Raha ny Covid-19 no olana hoy ity solombavam-bahoaka ity amin'ny fionana dia tokony irosona ny fanaovam-bakisiny ny fahobe ny mpikamba ny gouvernemanta. Ilaina izay fionana mivantana amin'izay amin'ny gouvernemanta. Efa nilanina inga zany tao anatina visioconférence efa lany hoe tsy maintsy atao mivantana ny fionana amin'ny gouvernement ny adihevitra amin'ny loi de finance rectificatif ary ny fifidianana izay ao atao anivon'ny antemerera-pirenena sahala amin'ny hoe vice président izay misy banka afaka herinandro dia nivadika indray nefa institution mivadika ohatr'izany dia mitsanga membotra ohatr'izany foana ve fitondrana n'ity firenena ity ny ataon'ny gouvernement ary efa tsy fidiny amin'ny fanapahan-kevitra mitsanga membotra ny ataon'ny gouvernora ny tany atsirabe ohatra dia tsika indray ao anatina institution hoe assemblée nationale no mitsanga membotra ohatra n'izany
eny nivoaka nge reny eny ny mpanao gazety reny mamenatra le izy de afondray a zao ndray zao a de nivadika indray hoe aleo atao visio conférence daholo manjary tsisy lanjany le izy tsy meny gouvernement lanja le solombavam-bahoaka zay voafidy ny vahoaka matahotra ny gouvernement eo na mivantana ny tena marina satria misy be da be ny zavatra tsy vita ny promesse zay natao de matahotra izy ireo a de ny covid no elana olana nefa ny vaccine nge efa eo e nampidirina le vaccine hoe raha manao vaccine tsika de tsy misy atahorana manina raha totao vaccine daholo membre ny gouvernement de yafa afaka miona ny député zao efa atao vaccine daholo sa ve vaccine tsy tena izy ndray ve io zay natao ke aza mifamitaka sika atao via vaccine ianareo a de andofotsika eo na mivantana ao anatin'izay falatsaka ankaterena tanteraka ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao miatraiky amin'ny isa tokantrano ny takaitra navelana ity havalanaretina coronavirus ity nanomboka tamin'ny taondasa mandraka ankehitriny mitatitra amintsika ny antsiprian'izay vaovao izay ny namana mpanao gazety Iando Miardina eo amin'Rindratsany Andry Rakoto Malala tsy afenina mihitsy zany fa ny hoanina androany a tadavina rapitso zay ny tena marina satria ny antony androany ianao mitrosa de rapitso a mitady an'iny indray de rapitso indray mitrosa tadavina rafakapitso zay ny zava-misy fa mandainga zay olona asa moa reo praipetsapetsa tsy laviny zany reo mpametraiky amin'ny miaraka amin'ny mpitondra tsy fantatra zany hoe mba mety mahita rirandrirany kely fa ny ohatra ny vahoaka ray manontolo de efa hita fa hoe tena latsaka akaterena daholo na mpivarotra io a na ny pikarama isan'andro a mino sy matoky a fa tena mitovy a amin'izao fiainako zao daholo fa hoe tsisy fa ny hoan'ny androany tadavina rapitso tsy misy izay tsy mitaraina mitondra faisana avokoa ny sehatra rehetra eto Madagasikara indrindra tao anatin'ny amiana ara-pahasalamana nanomboka tamin'ny taondasa mandraka ankehitriny tsy mety tafavoaka fa vao maika aza tafalatsaka anaty fantrana lalina ny rehetra tsy misy intsony ny tahiry hoy ity rem-pianakaviana iray ity taloha ho anay mpanao mpandrara nisy zany tahiry zany tamin'ny fitondrana teo aloha tamin'ny 2017 angamba nananako tahiry farany sa 18 no nananako tahiry farany satria ny antony ianao tsy afaka manao ninina tamin'ny herintaona tsika izao angamba firy volana hameana ara-pahasalamana zao ndray hameana ara-pahasalamana de tsy misy ny inona ary no tahirizina eo ianao tsy afaka miasa tsy afaka maninona tobila tsy afaka miasa ary ny patante nefa tsy maintsy aloha ny patante tsy maintsy aloha fa ny tobila anao a fourrière raha vao mihetsiketsy a mandeha etsy a de ka tsisy patante de fa tsy maintsy alohanao zay na tiana na tsy tiana ary avatako manokana moa de tena nitondra narary a tamin'ity ame anara-pahasalamana andiany faharoty hita miariary toy ny vaiankandrina ny fantrana menjady amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao manampisa ireo tena sahirana sy fahadiran'ovana dia ny fanedadiana iny koa ry tompoko lasy sy tompoko vavy netoko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana koa ny teknisiana sy ny mpanao gazety niarany salana natotosa izao fampalalam-baovao izao samy io samy tsara ho lavitry ny aretinary tompoko lasy sy tompoko vavy feno mba tompoko